amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Alahady voalohany amin'ny volana Jolay, iarahantsika amin'ny hevitra hoe hevery ny fifidianan'ny Tompo. Hianatra andray ny amin'izany fifidianan'Andriamanitra zany isika mandritra ny iray volana. Horaintsika ny hira fanevany chapelle militaire eto Ampahibe Sambatra. Vavaka isika misaotra ny derany voninahitra ho anao Andriamanitra, isaorana ny anao Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy Tomponay, izay nitahy anay tamin'ny fitahim-panahy rehetra amin'ny Kristy, nifidy anay fony mbola tsy ary ny fanorenan'izao tontolo izao, nifidy anay mba tsy hisy tsiny eny an-trehany, nanindry anay tamin'ny fitiavana, nanangina anay ho zanak'Andriamanitra mba ho fiderana ny voninahitra ao. Izany dia maimaimpona noho ny amin'ny Kristy, ka nidera ny laza ny voninahitra ho anao Andriamanitra. Nifidy any Abraham ianao mba ho rainay. Misaotra anao izay tompony amin'izany. Nifidy anay ianao teo mibatisa mba ho zanakao. Ko raisy ny fisaorana, raisy ny fankalazana, fa ianao Andriamanitra ny rainay nifidy anay. Koa mianta aminao izay ry Kristy, mba hankalazana anao, dia meo anay ny fanahy masina, hitarika anay amin'izao fanompoana izao, anananay ny fifaliana, fiadanana, fahadiovam-po satria izay tsy manadio-po, tsy mahita amin'ny Tompo, izay tsy madio fo, tsy hiditra amin'ny fanjakana lanitra, ka diovo ny fonay mba handray ny Kristy, ka dera sy lazana eo anao ray zanaka fanahy masina, ka Kristy no memboninaitra, dia ilay nampianatra anay vavaka manao hoe
Petraka isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny Tompo ary manana fitsipika tokony arahantsika izy. Ampahana amin'izany ny hita amin'ny Petera 2 toko 1:5 hatramin'ny 7. Hoy ny apôstôly masina: ko amin'izany dia manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo, ka amin'ny finoana dia maneho fahatanjahantsaina, amin'ny fahatanjahantsaina dia fahalalana, ary amin'ny fahalalana dia fahanonam-po, ary amin'ny fahanonam-ponareo dia toe-panaraka n'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panaraka n'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha hananinareo izany sady hananinareo betsaka dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy havokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara amin'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Fa izay tsy manana n'izany zavatra izany kosa dia tahaka ny jamba, tsy mahajery lavitra sady manadino izay nanadiovan'ny Tompo azy. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay manderaka lalàna amin'ny Jehovah, sambatra izay mitanina teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ndeha isika hanaraka izao vavaka izao. Tompo, ilainao aminay ny finoana, ny fahatanjahantsaina, ny fahalalana, ny fanonam-po, ny faharetana, ny toe-panaraka n'Andriamanitra dia ny fitiavana. Ireo zavatra ireo raha nananay dia mamokatra izahay. Indrisy anefa Tompo, sady kely finoana izahay, tsy mahatanjatsaina, tsy ampy fahalalana, tsy mety afa-po, tsy maharitra, tsy manam-pitiavana, tsy hita amin'ny toe-panaraka n'Andriamanitra, izany hoe toe-panana toe-tsaina mitovy amin'ny Kristy. Mamindrafo aminay, mamela ny elokay, tsy tanteraka izay na tamin'ny fiteny na tamin'ny natao. Mamindrafo aminay, eno ny vavaka sandratray aminao. Izay dia olona malotolomolotra mipetraka amin'ny firenena malotomolotra ary mifampiana-dratsy mandrakariva. Mamindrafo aminay,
mamilany iloka diovy zay fampahotana ary sasao madio isakiloka tsy misy na inona nananay afa-tsy Kristy zay nifidina ao anavotra anay ko amin'ny anarany ririny nanaovanay izany vavaka izany. Amen.
Atsika Andriamanitra zay efa nifidy atsika. Nitsangana ndray ny teny somafaly fa mafany fahotantsika izy. Hoy ny apôstôly masina. Fantatsika fa ny zavatra dia miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra. Zay fantany raha tendreny tovy endrika amin'ny zanany. Ary zay nitendreny nantsony, ary zay nantsony no amarininy, ary zay no amarininy no meny voninahitra. Mpanompoka ianao, efa nifidiko ka tsy mba nariko. No zany ary avana. Dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo noho ny anaran'ny masina samia midera amin'ny tompo ianareo. Voninahitra amin'ny avoe indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka amin'ny fifaliana sika derin'Andriamanitra iomana amin'ny liturjia ny tenin'Andriamanitra amin'ny hira voalahatra. Aminareo aneny Tompo, Riavana malala tonga ny fotoana izay makiantsika ny soratra masina. Ny vaky teny voalohany dia hitantsika ao amin'ny Isaia toko faharoa amby efapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Amin'ny anaran'i Jesoa, indro ny mpanompoka izay tantanako dia ilay voafitoko sady sitraky ny foko. Napetraka tao aminy ny fanahiko, amoaka ny fitsipoka ho anjentilisa izy. Tsy antsoantso izy na hanandratra ny feony, na hanao izay handrenesany ny feony eo an-dalana. Tsy ho tapahany ny volotara torotoro, ary tsy ho vonoany ny lanjiro manentona. Amoaka izay tena rariny tokoa izy, tsy ho reraka na ho kivy izy, mandra-panorona ny amrariny amin'ny tany, ary ny nosy iandro ny lalana.
Izao ny lazain'i Jehovah Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy nanenjana azy, izay namelatra ny tany sy ny vokatra avy aminy, izay manome fofonainy ny olona eo aminy sy ny fanao an'izay mandeha eo aminy. Izaho Jehovah efa niantso anao tamin'ny fahamarinana sy ny tantana ny tananao, ary hiaro anao aho ka hanome anao ho fanekena ho an'olona, ho fahazavany jentilisa. Ampahiratra ny mason'ny jamba, hamoaka ny mpifaritra hiala ao an-tranony maizina, ary izy mipetraka ao amin'ny maizina hiala ao an-tranony famatorana. Izaho ny Jehovah, izany no anarako, ka ny voninahitry tsy omeko ny hafa na ny fiderana ho an'ny sarin-javatra voasokotra. Ny amin'ny zavatra taloha dia indreo efa miseho, ary ny zava-baovao kosa nitoriako izao, na dia tsy mbola miposaka aza ireny dia ambarako aminareo. Amen. Mbola ho toy izany tsika amin'ny famakiana ny teny soratra masina, izany dia hita ao amin'ny epistily voalohany nosoratany Petera. Petera voalohany, toko 2, ny andininy voalohany aratraritra hatramin'ny 10. Koa esoriny ny olom-po rehetra, sy ny fitaka rehetra, sy ny fiatsara-belatsia, sy ny fialolana, ary ny fanaratsiana rehetra. Fa tahaka ny zaza vao teraka dia maniriry ny nonom-panahy tsy misy fitaka, mba hitombonareo amin'izany ho amin'ny famonjena, raha tahina nanandrana ianareo fa tsara ny tompo, izay atononareo toy ny vato velona no lavin'ny olona, fa voafidin'Andriamanitra sady soa, ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy, ho fisoronana masina anatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa misy teny ao amin'ny soratra masina manao hoe: indro mametraka fihizora ho zionao dia vato voafidy sady tsara, ary izay mino azy tsy homenatra. Koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino, fa ho an'izay tsy mino kosa, ny vato izay efa nilavin'ny mpanao trano no efa tonga fihizora, ary vato mahatafitonina sy vato lampy mahazo lafaka. Ary satria tsy nanaiky ireo dia tafitonina tamin'ny teny izy, sady izany koa no nanenjena azy. Fa nareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakan'ny mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsarany ilainy miantso anareo hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena akory fa iny, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindra fo, fa ankehitriny efa namindrana fo. Amen. Hotohizantsika mivaky teny, izany dia hitantsika ao Matthieu toko 12, andininy 14 ka hatramin'ny 20. Matthieu toko 12, andininy 14 ka hatramin'ny 20. Rehefa hitantsika dia vakiana eo am-pitsanganana. Ary ny fariseo dia lasa nivoaka ka niara-ny saina mba hahafaty azy, fa Jesosy nahalala izany ka dia niala teo, ary nisy olona betsaka manaraka azy ka dia nositrany avokoa izy rehetra, ary nandrara azy izy tsy hanao izay ahafantarana azy mba hantanteraka izay nampilazainy an'i Isaia mpaminany hoe: indro ny mpanompiko izay novidiako, ny malalako izay sitrako ny foko indrindra, apetrako ao amin'ny fanahiko, ary hitorony rariny amin'ny jentilisa izy, tsy hifanditra na hiantso mafy izy, ary tsy hisy andreny feony any an-dalana, tsy ho tapahany volotara torotoro, ary tsy ho vonoiny ilay injiro manintona, ambara-pamoakany ny rariny ho mpandresy, ary ny anarany no hitokiany jentilisa. Ray masina manamasinany amin'ny fahamarinana, tenao fahamarinana. Dia mbola iaraka hifavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra anao zahay raha mbola afaka namaky sy nandray indray ny teninao. Teninao tokoa dia aina ho an'ny mahazo azy,
ary fanelo ny tongotra sy fanazavana ny lalanay. Ankehitriny Tompo dia ho azavaina aminay ny teninao, ka mangataka ny fananao masina izahay hirotsaka aminay tsirairay avy ahafahanay mandray tsara ny teninao. Ny mpanomponao izay hitondra ny teninao koa Tompo dia angatahanay aminao fananao masina anendry ny lelany, ka ny sitraponao rery ihany no ambarana aminay. Dia mitenena ary Tompo araka ny fombanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay sy anaovanay ny vavaka. Amen. Manasa-tsika azo toerana. Ho amin'ny rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana avy Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Isaia 2:7. Ny mampiavaka ny Deutéro Isaia na ny Isaia 2 izay manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 520 dia ny fisiny anarana hoe ny mpanompon'i Jehova, serviteur du Seigneur na cabot d'Adonai, izy ny teny Hebreo. Io mpanompon'i Jehova io zany miverimberina matetika ao. Miverimberina matetika ao zany io. Io zany mpanompon'i Jehova na Abed na Abid na Abda, zay atao hoe mpanompon'i Jehova. Izy io zany dia milaza zavatra anankidimy ho ny mpandinika. Voalohany ny Israely no mpanompon'i Jehova. Israely no mpanompon'ny Tompo. Marina zany satria ny firenena Israely no manompo azy. Ny faharoa ilay mpaminany no mpanompon'ny Tompo, zany hoe ny mpaminany Isaia no eto. Ny fahatelo ilazana ny Kirosy io. I Kirosy zany na Isirisy zany dia mpanjaka kely tany Persa tany, dia nampitombon'Andriamanitra ny heriny, nandravarava amin'ny tany rehetra, nandravarava ny Babilôna, dia lasa tompony ampira Mediana sy Persiamina. Io no nomen'Andriamanitra baiko hanafaka ny zanak'Israely. Olona mpanafaka zany io na mpanavotra zany. Ny fahaefatra ny mpanompon'i Jehova koa na ny mpanompon'ny Tompo dia ilazana ny Mesia na i Kristy. Izy ny mpanompon'ny Tompo. Ary ny fahadimy dia ilazana ny mpino na isika rehetra atao hoe mpanompon'i Jehova, mpanompon'ny Tompo. Ireo zavatra ireo dimy ireo zany ny ao ambadiky ny teny hoe mpanompon'i Jehova. Ny Israely, ilay mpaminany, mpanjaka i Kirosy, i Mesia na Kristy ary ny vahoakan'Andriamanitra. Isaia 2:7 dia manomboka amin'ilay hoe indro ny mpanompo. Andeha vakitsika ny Isaia 2:7 amin'ny teniny voalohany. Isaia 2:7 amin'ny teniny voalohany vakitsika. Indro ny mpanompo izay ny tantara dia ilay ny fitoko sady sitrako ny foko. Napetrako tao amin'ny fanahy, amoaka fitsipika ho an'ny jentilisy. Manolotra amin'ny Kirosy na ilay mpaminany Andriamanitra. Io mpanompoko io, tantanako io dia nofidiko tao anatin'ny maro. Ary sitraky ny foko io nomeko fanahy masina io dia izy ny amoaka ny fitsipika. Ilay fitsipika eto dia ilazana fahamarinana. Canon amin'ny teny Grika dia ilazana règle zany. Ilazana zavatra anipihana, anaovana fahamarinana. Mifidy mpanompo Andriamanitra. Zay ilay hoe hevery ny fifidianan'ny Tompo. Nifidy an'i Kirosy izy, nifidy an'i Israely izy, nifidy Isaia izy, nifidy an'i Kristy izy, nifidy antsika izy.
zavatra roa ihany no raisitsika amin'izany fifidianana izany. Voalohany izay ny fidiny dia meny ny fanahy masina, omeny ny fanahy masina. Napetra mitao amiko izy ny fanahiko, dia ny faharoa manao fahamarinana. Zay ny antony. Ametrahany ny fanahiny dia ampanaovy ny fahamarinana ny olona no fidiny Andriamanitra. Indro ny mpanompoka izay ny tantanako ilay ny fidiko sady sitraky ny foko napetraka tao aminy ny fanahiko. Andriamanitra rehefa mifidy olona zany dia manome ny fanahy. Rehefa nifidy an'i Mosesy izy dia nanome ny fanahy. Ary rehefa nifidy ny fidipololahy Mosesy dia nangalan'Andriamanitra ny fanahy tao anatiny nafindra ny tao Mosesy. Ny fanahy masina eo amin'ny testamenta taloha dia manana endrika tanana, symbole anankiray. Zay ny dikany hoe mpanompoka izay ny tantanako zany hoe nomeko ny fanahy. Tanan'Andriamanitra nisy fanahy masina ao amin'ny testamenta taloha. Ary rehefa manana ny fanahin'Andriamanitra io izy, ino mampahiry azy, ino mitantana azy. Ary mampatsiaro ny faharina ao amin'ny Genesisy ny mpaminany amin'ny andinin'ny 5. Satria raha matsiaro ao amin'ny Genesisy isika dia milaza hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia foana sady tsy nisy endrika, dia ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. L'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dia io zany le fanahin'Andriamanitra koa no nataon'Andriamanitra rehefa nanamboatra ny Adama izy dia nitsofiny fofonaina mahavelona ka tonga olona izy. Zay ny ampatsahivina amin'ny andinin'ny 5. Vakitsika ny andinin'ny 5 hoe izao lazain'i Jehovah Andriamanitra, zay nahary ny lanitra, naninjana azy, zay namelatra amin'ny tany sy ny voky, zay nanome fofonaina ho an'ny olona sy fanahy ho an'izay mandeha ho aminy. Rehefa miantso Andriamanitra ka mandeha ao aminy ianao dia omeny fanahy masina. Ino mampiavaka ny olom-boa fidin'Andriamanitra? Omeny fanahy masina. Ary zay ny fifidian'Andriamanitra dia tsy misaraka amin'ny fanahy masina. Fidin'Andriamanitra ianao mibatisa dia fanolorana fanahy masina. Fidin'Andriamanitra ianao mampandray, rehefa metrahana tanana dia fanolorana ny fanahy masina. Fanokanana dekona na mpiandrina inona mpitandrina fanolorana fanahy masina. Ny fametrahana tanana dia midika fanolorana fanahy masina, raiso ny fanahy masina. Ile fofonaina mahavelona, ile manasitrana, ino mahatonga ny olona ho sitrana, mahatonga ny olona ho afa-patorana. Mba vakitsika ny Isaia 1:20, ny ankavanana kely ianao dia tonga amin'ny Isaia 1:20. Ny fanahy masina ao amin'ilay olona no mitondra ny zavatra ireo. Isaia 1:20 ny andininy voalohany. Ahoana ho izy? Ny fanahin'i Jehovah Tompono ato amiko, satria Jehovah efa nanosina. Efa nanirakahy asitrina torotoro fo izy, ary toro fanafahanao amin'ny babo sy amoakanao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Rehefa mitonga amin'ny mpanompon'Andriamanitra io fanahin'Andriamanitra io dia mahatonga azy ho mpitoro teny soamafaly, mamany fatora amin'ny olona. Ny mpanompon'Andriamanitra zany dia ametrahany ny fanahiny masina. Ny fanahy manala amin'ny fahotana, fanahy manala amin'ny fanompoan-tsampy. Ary zay ny hita ao anatin'ny Isaia 1:20 eo any amin'ny andininy 5. Andininy 5, Isaia 1:20, andininy 5. Ahoana ny fivakiny? Izaho ny Jehovah, zany no anarako, ka ny voninahitra tsy omeko ny hafa, na ny fiderahana amin'ny sarin-javatra voasokatra. Le fanahy masina zany mitondra ny anaran'Andriamanitra ao amintsika, mitondra ny voninahitr'Andriamanitra isika, ka tsy azo amena na misampy zany, tsy azo entina amin'ny zavatra hafahafa zany fanan'Andriamanitra ao anatsika izany. Petera rehefa milaza ny Petera voalohany 2 no vakina teo. Petera voalohany 2 amin'ny voalohany hatramin'ny 5 ny vakitsika. Koa esoriny lolopore sy ny fitakarena sy ny fiatsaram-belatsiana sy ny fialona sy ny fivaratsiana rehetra
fa tahaka ny zaza voateraka ka maniriny ronono mpanahy tsy misy fitaka matombo anareo amin'izay fa raha tahiny kanan'andra nareo fa tsara mitombo zay atononareo toy ny vato ka natsangana koa ianareo ka andaka ny vato velo amin'ny samy fanahy fisoroana amin'ny alaty ianareo Paoly trano fanahy zany hoe misy fanahy masina mivavaka ao anatsika ao ary izy hita amin'ny Romanina 7 hoe fanifanahany mifona amin'ny fitarenana tsy azo toroana mba netrentsika hoe ny fanahy masina miditra ao amintsika dia manao fanompom-pivavahana tahaka ny idirantsika manao fotoam-pivavahana atao amin'ny fiangonana no idiran'ny fanahy masina manao fanompom-pivavahana ho anao ao anatinao ka dikan'izany ho Paoly apôstôly asorony zavatra tsy mahatamana ny fanahy masina ao anatinao ao tonony ao le izy inona avy ozy izy ny lolom-po ozy izy inona koa ny fitaka ozy inona koa fiatsaram-belatsia ny fialonana ny fahanaratsiana rehetra esory satria ny fanahy masina no aminao ny fidiny ianao ary maniry no ronom-panahy satria manome sakafo anao ny fanahy masina midikana io zany somary manao teny mampimey Paoly apôstôly ny zazako izy raha voateraka dia mitady inony nonon reniny ary hainy mankeo amin'ny nonon reniny io efa marina no fanandramina an'izany apetra ao amin'ny tratrany reniny io fa mitady nono avatramy fa tsy mitady zavatra hafa ary hainy io ary tonga dia hainy mihinana an'io fa tsy ampianarina akory sady sy nampianatra moa ary zay hoy izy ny tokony ho antsainareo Paoly apôstôly ny zaza teraka dia ronono ihany fa Andriamanitra tsy manao antsika hoe izy nangatahany zanany nono ka manome azo tetoinina Andriamanitra tsy manao an'izany nono ihany nomena ary zay le rononom-panahy mahavelona zay hoy izy nitady avinareo mba hitomoanareo amin'ny famonjena izy io ny mampitombo ny fanahy masina ao anatintsika zany ny maha-olom-boafidy nareo ny voafidin'Andriamanitra apetrany tsara hoe voafidin'Andriamanitra ianareo dia renge ny fitiavan'Andriamanitra antsika rehefa metrahan'ny fanahiny amin'ny andinin'ny 7 amin'io ihany ianareo izy dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona olona lalain'Andriamanitra ao amin'ny tenany ny maha-olom-boafidy zany dia satria nomeny fanahy masina isika nametrahany fanahy masina fa ny faharoa dia izao ampanjaka ny fahamarinana venentsika ny Isaia 2:7 teo amoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy jentilisa zany everina fa teo amin'ny jiosy zany dia everina fa olona tsy mivavaka everina fa olona tsy manan'Andriamanitra tsy tandalana sy ny sisa ary io ny sary ny fiainantsika ianao no fenitra na norma tarafin'ny olona midikan'izay fa indrisy ny kristianina matetika dia izy no manara-pona ny zanak'Andriamanitra ny olom-boafidy dia izy no mametraka ny norma zay ny dikany hoe amoaka fitsipika ho an'ny jentilisa tsy mila mitabataba izy izy amin'ny dininy faharoa tsy mila mitratrebatreva izy izy tsy manao tsy mila mirere izy fa izy kosa tsy mety kivy tsy mety reraka fa manorona ny rariny dia mamitamitena isika hoe ianao ve mba fenitra tarafin'ny olona rehefa mianatra nampianarina amin'ny namanao amin'ny toeram-piasanao mijeranao fotsiny ny olona dia mahita hoe ty hafa mihitsy ary zay ny tadiavina eto olona nomen'Andriamanitra ny fanahy olona mametraka fahamarinana mijeranao fotsiny ny olona dia miteny aza mankeo raha anao kolikoly sa rehefa mijeranao le sapasy indray dia milamina alefasy le retsika ahoana ny fijerin'ny olona anao ny nosy miandry ny lalàna ozy izy afaka mametraka norma ve ianao na amin'ny fiainanao manokana na amin'ny fiainan'ny mpitiavanao ianao ve ny manetraka ny norma fa satria anao zanak'Andriamanitra amin'ny olona izay mikôty ianao na tianao sa zara raha misy mikôty dia izay teneninao arahana atao any ny sitraponao fa ianao ny tokony mametraka ny fitsipy-dalao satria ianao ny voafidin'Andriamanitra zay ny dikany ianao ny zanak'Andriamanitra ary toky lehibe meny anao amin'ny andinin'ny 9 ahoana ozy izy amin'ny andinin'ny 9 izaho Jehovah no efa niantso anao tamin'ny fahamarinana sy ny tantana ny tananao hiaro anao ka nomenao fanekena ho amin'ny olona
ary ho fanazavana ao anjetilisa manjary manaiky ianao amin'ny olona satria misy zavatra hafa tsy ananany ao aminao zaho hiaro anao zis hanome anao fanaikena ao amin'ny mba manaiky anao ve amin'ny olona sa ianao no manaiky tsy azoka amin'ny zavatra rehetra io mampahiratra ny masony jamba ve ianao mamoaka ny mpifatotra ve ianao mitondra fanazavana ve ianao zay ny tadiavin'ny tompo aminao satria ity rangahy atao hoe Kirosy ity mpanjaka kely tsy manana hery akory fa rehefa nanaiky ran'Andriamanitra izy nandresy mpanjaka maro ary ny mpanjaka ny Babilôna zay neverina tsy ho resy tamin'izany fotoana izany resina dia nitondra fahamarinana izy nametraka ny lalàna rehetra izy ny Babilôna eto dia tamdido ny fahotantsika ary zany mahatonga n'Andriamanitra hoe napetraka aminao nke ny anarako ozy izy voninahitra tsy omeko ny hafa ozy izy mitondra ny anaran'Andriamanitra ianao ka tsy tokony fangaro amin'ny sarin-javatra voasokotra amin'ny fanompoan'ny sampy ozy izy ary zay le teneniny amintsika amin'ny Jaona 1:10 tsy izaho ny fidy anareo tsy anareo ny fidy aho ahoana fa izaho ny fidy anareo Jaona 5:12-20. Jere tsara fa misy obligation de résultat ao anatin'ilay izy fa Andriamanitra tsy mifidifidy fahatany Jaona 5:20 ahoana ozy izy tsy anareo ny fidy aho fa izaho ny fidy anareo ka nanindry anareo mba andeha sy amo ary mba haretany vokatrareo mba omeny ray anareo zay rehetra angata aminareo amin'ny anarako na inona fa ianao ve tena mahatsiaro iny fidin'Andriamanitra tao anatin'izao tontolo izao matoy ianao tonga amin'ity fiangonana ity tsy mandeha ho azy fa mitendrena sy ny fidina ianao tsy tonga ho azy aty ianao ary zany dia milaza izy mankaty rehefa tsy hivavaka fa matoy ianao tonga aty no fidina tsy ny olona rehetra no tonga aty tsy ny olona rehetra no maheno ny tenin'Andriamanitra fa manery ianao kosa Andriamanitra rehefa tonga eto ianao dia tsy maintsy mamokatra misy obligation de résultat ary ianao mihitsy ny référence jere amin'ny olona amin'ny zavatra rehetra ary zay ny tenin'ny tompo amintsika rehefa manana ny fanan'Andriamanitra ianao ny mpanompon'Andriamanitra ary zay ny mahatonga ny Andriamanitra nanao ny teny ianao ny mpanompoko tantanako voafidiko sitraky ny foko napetrako aminao nge ny fananiko ary ianao ny mamoaka ny fitsipy-dalao amin'ny zavatra rehetra amin'ny tokantranonao amin'ny toeram-pia amin'ny namanao fa matetika le Kristy amina gisitra tsy hafa miteny manoloana ny zavatra rehetra manomboka amin'ny fiainanao ny fiainan-tsampana tena ekenao va izany fahamarinana izany ny fahamarinana dia ianarana manomboka amin'ny zavatra kely indrindra matetika itsika raha vao miteny hoe fa ary zay tsisy ny fahamarinana eto amintsika itsika zany hiandry le ngeda be hiandry ny mpitondra fanjakana hiandry ny mpitsara hiandry an'izao manaova fahamarinana miainga aminao miainga amin'ny tokantranonao hatramin'ny zavatra kely indrindra nanomboana fahamarinana farafaratsy ny ampianarina ny zanakao zay rehefa mizara zavatra zay mizara ny makafarana ino nateraka izany sisy sara vilany ao satria raha zokony nanazany ny makafarany dia refesiny amin'ny règle mihitsy raha tsy mametraka soatoavy ny fahamarinana itsika tsy hisy fahamarinana eo fa manangana fahamarinana anatin'ny tokantranonao dia mihitatra io fa itsika tsy manomboka fa ny olona nitadiavintsika hanomboka an'ilay izy fa ianao ve manao fahamarinana aloha anatin'ny tokantranonao amin'ny fitaizanao ny zanakao amin'ny fomba fiasanao fitondranao ny mpiasa tantaninao manao fahamarinana ve ianao ka tsy mangalatra ny andamin'ny teny ireo miainga aminao ny fahamarinana raha ny fidy atsika Andriamanitra nomeny ny fanahy masina io mitarika ianao amin'ny zavatra rehetra mampianatra anao ny zavatra rehetra mampahery ianao ka tsy homenatra ary ny faharoa dia ampanaovy ny fahamarinana isika ho Andriamanitra reny ny voninahitra ho amintsika ny fanahiny sy ny fahamarinana satria ny anarany fanahy masina dia antsoina hoe fanahiny fahamarinana ho aminao ny izany fanahy izany amen.
ivavaka isika ry avana ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitro isaoranay indrindra ianao ny amin'ny teninao, ny teninao izay mampahatsiahy anay fa ianao dia mifidy mpanompo isan'izany zahay, ary rehefa mifidy anay ianao dia omenao ny fanahinao zahay ary tarihinao ampanaovinao fahamarinana zahay. Andriamanitro mitalao aminao zahay mba omeo hery zahay azonay mijoro amin'izany efa nifidiananao anay izany, ka ilay fanay masina izay efa ao anatinay nomenao hitarika anay azonay mahatanteraka ny sitraponao sy andehananay amin'ny fahamarinana eo anatrehanao. Andriamanitro mitalao aminao zahay mba tena handeha araka izany teninao zany zahay, tsy handalo fotsiny aminay ny teninao fa hitoetra ao am-ponay, ho tonga fiainanay, ho ankatoavinay ampiorina tsara ny finoanay. Andriamanitro mivavaka aminao ary izay kehitriny ho andreo mpanomponao maro samihafa izay efa nantsonao sy nofidianao mba hanatanteraka ny asanao, fa mivavaka manokana zahay ho an'ny mpanomponao dia ny mpitandrina izay efa notendrenao sy nofidianao mba hitondra nyizao fiangonana misy anay izao, mba hitarika anay amin'ny fahamarinana eo anatrehanao. Dia mitalao aminao izay Andriamanitro, efa nofidianao izany mpanomponao izany, efa nomenao ny fanahy masina ihany koa, ary efa notarihinao amin'ny fahamarinana, ka mitalao aminao izay Tompo, tahirizo ao anatrehanao eo ambany fahasoavanao ny mpanomponao sy ny ankonany rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Baba
riavana malaritro amin'ny tompo andesika nambarany finoatsika n'ilay Andriamanitra izay efa nifidy atsika ka eo mpitsanganana no andeha hiombonantsika ny fanekam-pinoana apôstôlika izay iombonantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virginy nijarana napaka Pontio Pilato nimbonina tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any viny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Misy ireo avantsika manolotra ny zanany amin'ny sakramentan'ny batisa vala amy 700 nandiny voalohany sy ny faharoa dia hiatrika ny alitara masina izy ireo. Ampifaliana no andraisantsika reto avantsika reto manolotra ny zanany amin'ny sakramentan'ny batisa. Hoinontsika ny teny fanorenana izao sakramenta izao. Ony tompo efa nomenay ny fahefana rehetra nandaniny raisy ety an-tany koa mandehana ianareo da atao mpianatra amin'ny firena rehetra manao batisa azy ho amin'ny aran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina sady mampianatra azy tandrina zay rehetina ny tiako anareo ary ino zamboanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Arahoriko ny fanekeko amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby mba ho fainakena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranako mandimby anao ary anao kosa dia ho zanako fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Amen. No za miteny tompo zany ry havana dia manasa nareo hatramin'izay hitodika any amin'ny fiangonana hamaky ny fanekenareo. Ny zanaka ho an'Andriamanitra raintsika izahay ekenay ny ijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianarana ny zanakay amin'ny andro mpiainany rehetra. Ekenay ny hahatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony ho atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalany izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao. Sy anekeny an' Jesosy ho tompo mba hahazahoany hery andavany asan'ny satana rehetra. Vonina ny vavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka
ka ampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ho mpampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao, ary ezahinay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no ankinanay ahatanterahanay izany. Amen. Mandre anareo Andriamanitra, ndeha tsika hitsangana angataka ny fanahy masina. Andriamanitra rainay tokoa tianay dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia meloma mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenany nomeniny tamin'ny nanorenan'izao sakramenta masina izao. Koa mitalao aminao izay raha eo manatrehanay aoka ny fanaonao masina no mehery ny asa tanterahana eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelomelona zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famantara ny fanadiovana anay eo amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza tao batisa ity ane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao, ampitafio ny zanakao izy ary ampireso endrika ao aminao noho ny asan'ny fanaonao masina izay mitarika azy isanandro ho amin'ny voninahitra mandrakizay. Faly misaotra anao izay Tompo, fa tanteraka ny fanirireto ray aman-dreny reto, miombonay ao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isany vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay fiangony dia nitehirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao ka mba ampahiratra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azahoany manatanteraka ny fanekeny nataony teo anatrehany ao. Ombany fahasoavanao ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviany sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonany ny amin'ny fitezana ity zaza ity. Angatahany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany. Amen. Ipetraka ny fiangonana. Ratsimbazafy Joy Iriana. Ratsimbazafy Joy Iriana. Iza manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ony Tompo, anaka aza matahotra, efa nanavotra anao efa niantso ny anaranao ianao. Ento izao zaza ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra nomeny ny fanahy masina ampanjaka ny fahamarinana. Amen. Efitra amin'ny 350 ny hira fisaorana ataontsika.
fitiavana ny andro voatendry anokanana ny birao ny sampana fifoazana. Dia manasa avatrany ny filohan'ny sampana isika maky ny anaran'ireo birao hiakatra avatrany aty anoloana. Dia mbola mamerina ny fiarabaniny amin'ny anaran'ny Tompo atsika rehetrarehetra. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba andesy amoa ary mba aharetany vokatrareo, mba omeny ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona. Dia toy izao indray no firafitry ny biraon'ny sampana fifoazana hitondra ny sampana ao anatin'ny efataona. Ny filoha-mpandrindra dia ny tenako, rakotina hivitiako. Ny filoha-lefitra Mboangy Arinosy Eritiana, iangaviana mba hitsangana izay voatonona. Ny filoha ara-panahy Razakasoa Kristina. Ny mpitam-bola Rasoa Mananjara Fi. Mpitatsoratry ny vola Rakotoarisoa Bodo. Mpitatsoratry ny sampana Tatiso Anta sy Rakoto Mamonjy Sofia Olga. Ny mpitantana amin'ny fitaovana Andrianary Jona Aro. Mpandimbola Raombanary Tsoa Felan'ny aina. Mpanolo-tsaina Rary Lalao Vololon'ny aina sy Rary Malala Soanambinina Avotry ny aina. Dia ireo zany no mpikambana ao anatin'ny biraon'ny sampana fifoazana. Dia mangataka ny ray aman-dren'ny mpitandrina mba hitondram-bavaka tompoko. Ny mpandini-bola mba tsangana kely ny tany azafady Raombanaritoa Felan'ny aina. Hitsangana ampitoerana ny fifoazana rehetra ny zanaky ny fifoazana. Hoy ny soratra masina. Jehovah avy niantso ahy hatrao am-boka, niteny tamiko izy hoe mpanompoka ianao ry Israely ampisehoko ny voninahitra. Efa nanindry mpiambina eo mandanao ary Jerusalema, ka mandrakariva n'andro n'alina dia tsy mahazo mangina ireny. Eny ianareo izay pampahatsiaro an'i Jehovah aza mitsahatra, aza mela azo hitsahatra mandra-panao ny Jerusalema mahafiorina sy hoderaina amin'ny tany. Fa ianareo kosa dia miazaha mitady fahamarinana, toe-panaraka n'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy, miady ny ady tsara ny finoana azony ny fiainana mandrakizay. Fa tsy omen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona ny tena. Ho anareo sampana kosa sy isika fiangonana, hoy ny apôstôly masina. Mangataka aminareo aho mba ekenareo izay mikely aina aminareo, mitondra anareo amin'ny tompo sy mananitra anareo, mba ho ajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany. Tandremo mba tsy ho lavinareo izay miteny, ary izy no miambina ny fanahinareo, ka tsy ataona amin'ny fisentoana izany. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay tompony amin'ny ireto birao reto, apetraka amin'ny anaranao izy ireo, efa nomenao ny fanahy masina izy ireo,
ka tonona amin'izy ireo ny fiadananao anaovan'ny asa mikery sy ampahatanjahana hitarihana ny sampana ho amin'ny lala marina amin'ny fahamarinana araka ny voalazanao teo fa dia aminaranao no ametrahana azy ireo amin'ny toerana tsiraray voalaza teo hitodika aty amin'ny alitara ianareo ny fahasoavan'i Jesu Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray fampiraisana ny fanamasina hitarika anareo ka hosaina ray sy vavaray ny arana mankalazan'Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy tompontsika amen. Hipetraka ny sampana hitodika amin'ny fiangonana nareo manasa amin'ny filomboninahitra sy ny biraon'ny fiangonana isika andretanana azy ireo. Manino ty no tsy mamokatra mihitsy? Raisitsika mitehaka ry zareo re dia hamonjy toerana zareo. Tsotra tompoko dia mahazo mamonjy toerana ianareo. Tonga amin'ny rojombavaka isam-bolana isika. Ireo izay tonga tsignirin-taona volana Jolay mba hitsangana ho arabain'ny fiangonana. Ireo izay natsiaro fahasoavana manokana hideranan'ny tompo hitsangana. Ireo izay marary sy manana marary hitsangana. Ireo izay manana olana manokana tolomana mbavaka hitsangana. Ireo izay namony havany ho ampahirizana hitsangana. Hivavaka isika. Misaranao izay tompony amin'ny fahavelomana, tsingerin-taona omenao reto havanay reto. Manoatra noho ny tsitsina maro izy ireo. Voninkazo dia velominao tafianao. Ny voromanidina dia mahazo sakafo avy aminao. Ireto havanay reto nomenao tombonandro. Ianao no mahafantatra ny fitombon'ny taolana ary mahisa ny volondohan'izy rehetra. Fa Andriamanitra ianao namorony ianao ka nanome tombonandro ankehitriny.
faly izay miaraba azy ireo no Andriamanitra nome fahendrena fahalalana. Ny kely omenao ny anjeli-piambina fanamasiny tarika azy. Ny lehibe ho toteny amin'ny ankonany ary androso fity amin'ny Andriamanitra sy ny olona. Ka mahatsiaro izy fa ny tombonandro menao anao dia fahasoavana trano. Ka hitombo fahasoavana. Hiara-makivaky ny taona miaraka aminao. Amin'ny tanan-kavanany fahamarinanao araka ny voalaza teo izy ireo. Dia ho rabaina amin'ny anaranao izy ireo. Ho andro lava fifaliana fiadanao amin'izy ireo. Isy rehefa anay rito. Ampoko ny fahasoavanao. Fahasoavana hita maso tsy hita maso ara-piarahamonina amin'ny tenany ara-panahy. Ianao ny manome ary miasa tokoa ianao ary mahita, mahafantatra, mahalala amin'ny tokony mena azy ireo. Dia nomenao izany. Ka ny safidin'ny fiangonana izy ireo dia rahana fandriamanitra tsara sady mpanaony tsara ianao. Ary rehefa manome ianao dia tena manome mifanaraka amin'izay ilaina ampandroso ny maha olona mantolo sy ny olona rehetra. Ko misaotra anao zay ny amin'izy ireo izay mijoro vavolombelona ny amin'ny fanomezanao izany fahasoavana izany. Misy ny marary eto amin'ny fiangonana, ivelan'ny fiangonana amin'ny toerana maro samihafa. Ianao no miaro ny aina tsy dinanandavaka manasirana aretina rehetra. Ianao no angatahany ankehitriny araka amin'ny teninao mpanomponao ny fidinao tsy mba harianao izy ireo. Kasianao ny ozatra amin'ny taolana ny nofo ny saina sy ny fanahy. Anome hery ny fandavody ampiasain'ny rahateo ho an'izay mampiasa izany. Nanatanjaka ny finoana. Hainao Andriamanitra ny tananao misy olatra hikasika azy ireo ary mino zany izahay. Manana olana izahay amin'ny tenanay, amin'ny fitsarana, amin'ny fiarahamonina, amin'ny zanakay, amin'ny ray aman-dreninay. Ianao Andriamanitra tompon'ny filaminana fa tsy ny fikotranana. Amindamina ny fiarahamonina ary hijery ireo izay miady koa, miady tany aminay, miady aminay amin'ny fitsarana, amin'ny endriny maro samihafa koa. Jereo manokana izy ireo. Zanakao izy ireo. Ka izy ny tokony ametraka amin'ny fitsipidalao amin'ny fiainana. Ka izany ny talaonay aminao. Ampahirezony ny reraka ny osa atoana. Ka ianao Andriamanitra ny tompony vahaolana fa ny tananao tsy fo fa mahavonjy sofinao tsy mba lalin'ny dalovana fa mahare tsara. Dia efa midiny ianao amonjy azy araka ny teninao. Hitanao ny firataraina ny olonao. Ka efa midiny ianao. Ka jereo manokana izy ireo. Misy ny manamanjo, namony avantiana, malahelo ny fotomany ny maso ary tebotebo amin'izay ho avy ny fiainana. Kiady ny kamboty ianao. Reherea ny mpitondra teny ianao. Ary tsy vahiny sy mpivahiny izy fa miaraka aminao. Olona nalainao amin'ny tenanao izy ireo. Fanjaka mpisorona firenena masina. Ka ianao Andriamanitra hitatana azy ireo. Ka nahory izy ankehitriny hideranao izy. Ankalazanao izy menao fiadana am-po, fiadana an-tsaina. Ka raha misy ny fahatsiarovana ny namana nodimandry ny havana, omenao fifaliana sy fiadanana ka mitsikisy ny ahatsiarovana azy ireo. Satria any aminao reny malalana ireny. Ianao Andriamanitra hijeranay tsirairay avy na ny mitsangana na ny mipetraka, ny anan-tokotany ny tanan'nypitan-dranomasina, ny manaraka mivantana amin'ny tamanjotra. Ianao Andriamanitra hijeranay satria mahay manome zavatra ho anay tsirairay avy ianao. Ka omeo ny tsirairay ny mahasoa azy. Misy tokoa ny mahory anay, ny manirikira anay, ny mahamenatra anay. Misy kosa ny mahafaly, ny mahasoa, ny mahafinaritra ary ny mampandroso. Omeo anay izany. Fa tsy mba diso fanomezana ianao. Eny Tompo, mohatra ny 2 na 3 izay mangataka aminao. Ka etafivoanay ianao ka manome anay izay ilainay. Omeo, tsy hoe omeo ihany, fa irahako izay anatanteraka fahamarinana araka amin'ny teninao. Mba ho zanak'Andriamanitra velona tsy manana didy amin'ny firenena maditra sy mahafiatoko izay, fa hizara fahazavana, hizara fahamarinana, ka na ny kely na ny lehibe, dia lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mahatratra ny ohatry ny finoana, ary afaka mijoro ka tsy moazy ny olona ambakaina ny taranaka rehetra mivoaka amin'ity chapelle militaire ity, ary tahiko ireo vahiny miara-miangona aminay ankehitriny, mba ho vanina sady vonona amin'ny fahamarinana rehetra naiza ilain'izy ireo. Ka zany kristianina zany dia tsy mba mitsangamenatra satria zanak'Andriamanitra velona, mpanompo voafidy, nomena ny fanamasina, hampijoro ny fahamarinana. Tanteraho aminay izany Tompo satria efa tianay ianao. Amen.
tratry ny tsingerin-taonareo dia morary sondrino saotra tompo iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Ny pastera Tahira atao amin'ny ankavanako ato mba mitsangana ianao pastera andriamana ny teny Tahiriny tsoa zany a dia anohana mpahabe maso ny asa soratra famarana ny soutenance de mémoire de maîtrise zany amin'ny départementan'ny testamenta taloha. Ny lohateniny dia hoe fiainony ave araka ny mpanjaka voalohany toko 7 andiny 7 ka hatramin'ny 420 amin'ny 7 amin'ny 10 Jolay ary amin'ny chapelle ny faculté de théologie zany a amin'ny 10 Jolay amin'ny 7 ora maraina zany dia manasa antsika tondram-bavaka azy a ifanampy aminy amin'izany rehetra zany a manasa antsika izy dia mivavaka ho anao pastera saotra tompo. Nisy tonga namany tsika eto chapelle indrindra fa nareo mpianatra katekômène raha ndre mamonjy hery tanjona atolotry ny fitandremana nosy manjaka fitiavana ety amintsika mangataka azy itsangana raha ao ary arinary zay mba mitsangana mitodika any aminy nareo amin'ny fikambanana katekômène zay katekômène ao mba mitsangana vetivety dia mitodia any aminy dia mikobakoba tanana ny dikany dia ireo ny namanao a dia ny fiangonana dia misaotra tompoko. Apatsahivina ny sapana sekoly alahady fa mihira alohan'ny 10 minitra manomboko izao asaina ny mpampianatra sekoly alahady ampianatra hira rehefa misy 10 minitra dia mihira ny sekoly alahady alohan'ny 10 minitra ka ny sekoly alahady rehetra dia iverina hipetraka any ambony fa any ambony tena fitoeran'ny sekoly alahady sy ny ankizy a alefaso miakatra any ambony ny ankizy zany midikan'izay tsy tokony hisy ankizy mandehandeha tsony zany aty ambany aty fa any ambony amin'ny daholo ny ankizy rehetra zany manomboko izao ordre zany fa tsy fiangaviana dia any ambony daholo ny ankizy rehetra zany. Dia mbola manona fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika tsirairay avy. Ary nisy fanahy nanainga ahy dia nandre orakoraka be teo ivoako aho manao hoe isaorana ane ny voninahitry Jehova avy amin'ny fitoerany ary reko koa ny fikopakopaky ny elatry ny zava-mananaina izay ny fanendry sy ny fidiridilitry ny kodia teo anilany sy ny orakoraka be ary nisy fanananaingay ka nitondray dia lasa aho sady nirehitra tamin'ny fahavitosan'ny fanaiko ary ny tanan'i Jehova dia nahery tao amiko. Ezekela 7:12 ka hatramin'ny 14. Toy izao indray vaovao iray tamin'izao maraina izao. Anio dia alahady hijotroana am-bavaka ny révérend docteur Rakotsizafy Mikaela Mianakavy ka toy izao ny fandaminana. Ny rakitra voalohany no tatazana mialoha dia rehefa vita izay rakitra voalohany izay vao miroso amin'ny rakitra mihodidina izay tanterahantsika amin'ireto fanatazan-drakitra amin'ny laona ireto ka anaterana ny rakitra faharoa sy ilay valopy izay nozaraina tamintsika sy izay fanomezana afaka ataontsika ankoatran'ilay valopy ihany koa. Raha misy tsy nahazo an'ilay valopy dia azo atao amin'ny valopy tsotra fa marihana ny anarana, ny adresy ary ny maribola dia hijoro amin'ny sisiny ankavanana etsy izy ny vady andray tanana antsika Mianakavy amin'izany. Ny alahady 7 volana Jolay dia alahady ny STK Foibe koa ny rakitra faharoa dia anjaran'izy ireo. Ny alahady 9 volana Jolay dia alahady ny SFL Foibe koa izy ny fandraisam-peo ny fanompo-pivavahana ny talata 12 volana Jolay manomboka amin'ny 12 ora ao amin'ny katedraly Analakely izay anasana ny VFL rehetra isam-pitandremana. Fanamiana dia polo na t-shirt miampy ny zug ary ny rakitra faharoa amin'ny andro koa dia anjaran'izy ireo.
entana ny sampana ny fikambanana andefanarana olona roa hosolontenan'izy ireo amin'ny komity sosialy aterina ao amin'ny sekretaria. Vaovao an'ny sampana VFL amin'ny alalan'ny rantsana fanentanana ara-panahy. Ny alahady 7 volana Jolay ny hariva manomboka amin'ny 3 ora dia izy fampianarana izay iarahana amin'ny 9 volana izay anasana ny sampana ny fikambanana rehetra sy isika mpianakavin'ny finoana. Ary ny lahady maraina amin'ny andro kory zareo dia asain'ny zanakapelezany mangatokana eny amin'ny frère soavim-bahoaka. Komity teknika sary sy feo aza tonoina fa mbola mitohy androany aoriana fanompoam-pivavahana ny fivoriana izay ataon'izy ireo. Ny komity liturjia ampatsiahivana isika komitiny liturjia fa aoriana fanompoam-pivavahana izao ny fivoriana fanaontsika isam-bolana. Sampana AFF misaotra an'Andriamanitra lehibe noho ny fahatanterahany andiany voalohany amin'ny tafika masina anatiny omaly. Misaotra ireo tokantrano izay nandray tamin'izany, ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho aminareo mandrakariva. Ny andiany faharoa dia ho tanterahana ny sabotsy 12 ny volana Jolay ho avy izao, koa mangataka vavaka amintsika amin'ny fanatanterahana izany. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Sampana tanora kristianina miarahaba amin'ny anaran'ny Tompo, mijanona daholo ny sampana tanora kristianina aorianan'ny fanompoam-pivavahana. Sampana mpanazava stily miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ampatsiahivina isika fa efa azo jifaina any amin'ny kapea sy ny mpiandraikitra ny tapakila tohana skoto amin'ny vidiny 5,000 ariary. Ny fisariana dia atao ny alahady 17 ny volana Jolay. Noho ny fandaminana dia toy izao ny loka voalohany fianarana mamily fiarakodia. Loka faharoa fitaovana an-dakozia. Ary ny loka fahatelo dia fitaovam-pisakafoanana sy termosy ary loka maro samihafa. Koa mahereza fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanareo aina. Mijanona ny birao teo aloha sy ny vaovao rehefa vita ny fanompoam-pivavahana. Sampana fifoazana riavana malala anenika ny fanahinareo ane ny Tompo. Ny sampana fifoazana dia anatanteraka rindrakira ara-pilazantsara eto amin'ny fiangonantsika miaraka amin'ny antoko-pihira ny afaka ankadikely lafy sy ny antoko-pihira hafa izay hiara anandratra ny fiderana an'Andriamanitra. Izany dia atao amin'ny alahady 17 ny volana Jolay ho avy izao manomboka amin'ny 2 ora sasany. Ry manam-pofinaina andeha isika hideran'ny Tompo, amboary ny fandaharam-potoananao dia ataovy ho zava-dehibe io fotoana io. Azo raisina eny amikambana safifa ny valopy manomboka amin'ny herinan'io. Fikambanana katekominina komity 70 taona finaritra. Ampatsiahivina isika rehetra fa raha riva amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 4 ora sasany ny fiofanana ho antsika mpilalao film mifampilaza ary tongava maro. Ny sabotsy kosa dia amin'ny 7 ora hatramin'ny 10 ora maraina ny fotoanantsika. Aoka ny rehetra tsy anadino androsaka ny tantarany teo amin'ny fandalovana teo amin'ny katekomenina ao anatin'ny urna 10 taona ao amin'ny borao-pitandrina mankasitraka indrindra. Sampana sekolelahady vaovao an'ny Jobily 70 taona. Ny filohan'ny fankalazana ny Jobily dia mampiantso fivoriana maika aorian'izao fotoam-pivavahana izao ho an'ny sekreteran'ny vola, ny mpitahiry vola, ny mpandiny-bola ary ireo mpitarika ny komision izay nitantam-bola tamin'ny ivon'ny fankalazana teo. Manantena ny fahatongavanareo mba ahafahana manamarina araka ny tokony ho izy ny teo-ibola eo am-pelantanana. Avy amin'ny sampana sekolelahady, ny 7 Jolay dia fiofanana iarahana amin'ny pasteur ho an'ny mpampianatra rehetra manomboka amin'ny 3 ora eto am-piangonana. Loha hevitra
ny antso sy ny fanatanterahana ny antso, mitoy ny fampianarana sekolelady isaky ny alahady isa-tsokajiny mandritra ity volana jolay ity. Ny ankizy sokajy A tsy nahavita fanadinana dia afaka mbola manao izany amin'ity volana ity, miverina ny tanketsa rariva amin'ny roa ora sasany. Antsoina ny mpikambana rehetra ao amin'ny Christian Community Services mba ho tonga hivory ny alahady 9 jolay izao, manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora eto am-piangonana. Anomanareo hetsika kasaina tao amin'ity volana ity isika amin'izany, aoka ifampilaza. Rakim-pisaorana ho an'Andriamanitra noho ny fahafahana CPE. Misaotra an'Andriamanitra afaka brevet atolotra ho an'ny rantsana taniketsa sy ny vondrona mpanazava. Rakim-pisaorana atolotra ho amin'ny fiangonana. Raha miray amika ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Isaorako an'Andriamanitra lehibe ny fahasoavana izay nomeny ahy tamin'ny nahafahako fanadinana, ary misaotra anareo rehetra izay nitondra mibavaka ihany koa tamin'izany. Andriamanitra ne hitahentsika mandrakariva. Ary sambatra ianao izay nino fa efaina izay zavatra nampilazain'ny tompo taminao, noho ny fitantanan'Andriamanitra sy ny fitondrany, ary noho ny famindram-pony lehibe dia lehibe, dia nitanteraka indray ny fandalovan'ny faharoa taona izay nisy ny fitsapana mahery sy mafindrindra tamin'ny ankohonako. Dia indro aho manolotra ity rakim-pisaorana ity ho fisaorana azy avy indrindra. Atolotra ho an'ny fiangonana sy ny mpitandrina 3 rahalahy dia voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Dia mangataka ny firana FFPM laharana 750. Fisaorana. Ratovy Nirina Mandimbisan sy Diadema Nirainy sy ny fianakaviana manontolo dia manantitra ny fisaorana sy fankasitrahana antsika rehetra noho ny faneom-pitiavana sy fiombonam-po ary mifankairezana avy amintsika tamin'ny namoizan'ny reniny Ramatoa Ravololomboahangy Henriette. Andriamanitra ny fiadanana ne hamaly fitianareo, fa izao dia eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara. Ny fianakaviana dia nanolotra fararakitra ho an'ny fiangonana. Toy izay indray vaovao iray voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Iroso amin'ny rakitra isika, ny diakona hitarika antsika anatin'ny rakitra ny antokopira afaka mihira ao anatin'izany.
aoka hipetraka ny fiangonana. Izao sika ravana dia tonga eo amin'ny fotoana izay hitondrantsika mibavaka ny ray aman-drenitsika dia ny mpitandrina Révérend Docteur Rakotsafy Mikael Mianakavy. Angatahana mpitiavana ny filohan'ny fiangonana iomana ny amin'ny fanatanterahana izany andeha iraintsika ny hira 320 sy 400. 320 sy 400 iraintsika eo am-piomanana izany. Ry ava-malala mitompo dia mamerina ny fiarabana antsika Mianakavy amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo. Araky ny efa voalaza moa dia anio no andro natokantsika amin'ny taona izany hitondranam-bavaka ny mpitandrina Rakotsafy Mikael Mianakavy ary mbola fahasoavana lehibe hafa koa izay iarabantsika azy ireo satria dia vita soamatsara ny fiofanana doctorat en théologie nataony mpitandrina Rakotsafy Mikael ka nazahoany ny mari-pahaizana doctorat en théologie tamin'ny 12 volana Jiona farany teo moa no nanaovana ny famoahana azy ireo teny amin'ny fiangonana teny Andrainarivo. Koa dia ampanetretena no isoloko tena atsika fiangonana ray manontolo ny braony fiangonana ny sampana velona rehetra diakona sy ny loholona eto amin'ny fiangonana hitondra ny teny fiarabana sy ny firaritso ho azy Mianakavy ireo. Révérend Docteur Rakotsafy Mikael sy ny ankohonany ianareo Mianakavy dia ampanetretena tokoa no hitondrako ny teny fiarabana avy amin'ny fiangonana ray manontolo amin'izao alahady natokana hitondranam-bavaka isaoran'Andriamanitra amin'ny fitarianareo ny fiangonana izao. Koa dia amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo lohan'ny fiangonana dia miarahaba nareo ny fiangonana ny amin'izany. Mbola miarahaba ihany koa nareo amin'ny nazahoana ny mari-pahaizana docteur en théologie sady fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izany no rere raha teo anay fiangonana izay tarihinareo. Ny antenay dia ny firaritso ho anareo Mianakavy. Azo fahasalamana hatrany ane ianareo, hahita fahombiazana amin'izay rehetra ataonareo ary indrindra ny fanahy masina ane
ho ao aminareo mandrakariva amin'ny fitarianareo ny zanak'Ondrin'Andriamanitra ka hizara ny fahasoavana sy ny fitiavana ho amin'izao fiangonana izao, ary tsy ho an'ny eto ihany fa ny ho an'ny fiarahamonina rehetrarehetra. Marina fa tsy eo hihaja fa dia miarahaba azy mivady izay any ivelany ihany koa, izay miaraka aminareo mianakavy. Koa dia ilay Andriamanitra manankarem-pahasoavana ane ombanareo mandrakariva ho amin'izany. Manarak'izay dia miangavy mpanetretena mpanajana ny Ray aman-dreny mpitandrina Pasteur Tahiry hitondram-bavaka azy mianakavy miaraka amintsika fiangonana. Mangataka ampitiavana anareo mba hitodika aty amin'ny altara. Sika fiangonana iara hitsangana. Hoy ny soratra masina hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba hatanterahany vokatrareo mba homendray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Hoy ny Tompo aminareo hoe mpanomboko ianareo, efa nofidiko ka tsy mba nariko. Aza matahotra ianareo fa momba anareo aho, ary aza merikerika foana fa izaho no Andriamanitrareo. Mampahery anareo aho sady mamonjy anareo. Eny, mitantana anareo amin'ny tananakavanan'ny fahamarinako aho. Amen. Fa afaka isika. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino, misaotra sy mankasitraka anao izay ankehitriny noho ity fotoana ity izay omenao ho anay. Andriamanitra rainay io omenao izao fotoana izao izahay, hitondranay mbavaka izao mpanomponao izao ray aman-dreninay. Raha ny mahazatra tokoa Andriamanitra dia izy ireo mandrakariva no mitondram-bavaka anay, fa mity ankehitriny ity amin'ity anio ity dia izahay indray no mivavaka ho azy ireo. Andriamanitra apetraka fenao am-pelantananao ny fiainan'izao mpanomponao izao sy ny ankohonany, ny amin'izay efa nifidiananao sy ny antsonao azy ho amin'izao asa masina izao. Ianao tokoa no nifidy azy ireo Andriamanitra, ka ianao rehefa mifidy dia manome ny fanahy masina ary mitarika mba handehanana amin'ny fahamarinana. Mino sy matoky izay Andriamanitra fa efa narotsaka ao amin'izao mpanomponao izao izany fahasoavan-dehibe izany, ka mangataka aminao izay ny tahirizana ho azy Andriamanitra mba hajoro mandrakariva amin'ny asa maro samihafa ny antsonao azy. Tombandriamanitra io tsy miafina aminao ary miariary aminay ihany koa ny hasarotan'ny asa izay miandry sy tanteran'izao mpanomponao izao. Kanefa Tompo matoky manana anao zahay, fa momba izao mpanomponao izao ianao, tsy mandao izao mpanomponao izao ianao fa mitarika azy sy ny ankohonany mandrakariva. Ankehitriny izay Andriamanitra dia mivavaka ho azy mba hahatonga azy ireo aharitra mandrakariva ao aminao, mba hanomezanao hery tanjaka fahasalamana, hanomezanao fahasahiana ihany koa, azony mandroso mandrakariva sy mahatanteraka ny hiraka izay efa nanirahana ho azy ireo. Dia mino sy matoky izay Andriamanitra fa mahafantatra izay rehetra mahasoa izao mpanomponao izao ianao, ary mahafantatra mihoatra lavitra noho izahay, ka nivavaka sandratray dia irinay mba hovalianao araka ny be indrindra fosiny fitiavanao. Maro be ny zavatra izay tianay ho angatahana ho an'ireto mpanomponao ireto, kanefa fony fisisainanay. Mino izay fa mahay mihoatra noho izay eritreretinay ianao, angatahanay izany mba ho tanterainao amin'ireto mpanomponao ireto. Andriamanitra rainay io mivavaka aminao izay ho azy ireo, mba tanterao amin'izy ireo nitsodranonao manao hoe hitay azy ireo ianao ka hiaro azy ireo. Ampamirapiratra ny tavanao amin'izy ireo ianao ka hamindra fo amin'izy ireo. Hanandratra ny tavany amin'izy ireo ianao ka hanome azy ireo ny fiadanana. Ary ny fanahinao Jehovah Andriamanitra hitoetra amin'izy ireo dia ny fanahy ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahy ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ary ny fanahy ny fahalalana ny fahatahorana anao Jehovah Andriamanitra, dia hitay azy ireo ianao na miditra na mivoaka hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Dia araka ny fandaminana izany dia nirakitra faharoa sy ny valopy izay atolotritsika azy ireo no fanehoam-pitiavana iantsika miarahaba sy mitsodrano ny Ray aman-dreny mpitandrina
mianakavy ka hidina etsy ambany izy ireo dia anao ny rakitra miodidina toy ny mahazatra isika. Aorian-drakitra dia aneo ny fafaliana izy mianakavy isy ny hira atolotra izy ireo atsika fiangonana dia anolotra ny fanomezana isika ho azy ireo ho mari-pitiavana aseho hita maso. Fito amby efapolo sy dimanjato iraintsika ao anatin'ny fanatanterana ny rakitra, eo ihany koa ny atoko-pihira mifandimby amin'izany. Fa izao aloha ny fito amby efapolo sy dimanjato no ataontsika. Ny hira faefatra no ho ataontsika anohizana ny fanatanterahana ny rakitra.
andeha toizantsika le hira 3:20 teo a dia ny andininy mbola tsy no iraintsika no iraintsika zao 3:20. Ny andininy fahatelo zao. Anohizana ny fanatanterahana izao rakitra izao.
5telopolo sy eninjato 5telopolo sy eninjato io raintsika Valo amby telopolo sy telonjato 7telopolo arova ao tompo atolotro izao ny tenako anompo sy ankalazanao.
eny ary zay moa zany sady tsy maino tsy mihinana fa ny omanitsika ilay hira tsy misy soazy Jesosy dia mba soatsika miridina tsara ato akaiky kato a ny vadiko a zay tsy meko ny hafa sy zany ary amin'ny sisiny aria iandry efa manana fofombady ihaja moa any ivelany any izy mivady izy ny faniriana tsara izy raha miorirana manjy izy raha misomirana le hira 470 amin'ny firana fifoazana tsy misy soa afa-tsy Jesosy dia tsika rehetra niara hira izany zany ataontsika mari dia mbola miangavy anareo aritra kely fotsiny fantatra fa tsy olany mihitsy ny famanjanareo fa dia mba miaritra kely mbola misolotena ny fiangonana Ray Manontolo mampanidretena ny tenako misy ny fanomezana izay tolotray anareo mianakavy fahatsiarovana izao andro natokana hitondranam-bavaka anareo mianakavy izao sy fiarabana ny Ray aman-dreny mpitandrina pasteur Kodzafy Mikael taminazahoany mari-pahaizana doctorat dia misy tenin'Andriamanitra ho atolotray anareo zany dia avy ao amin'ny Isaia 9:20 izay hovakiko amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe
ary Jehova hitari-dalana anao mandrakariva sady avoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina aza sy hampatanjaka ny taolanao dia ho tahaky ny savotin-drano ianao sy ho tahaky ny loharano miboiboka izay tsy mety ritra. Amen. Izay tenin'Andriamanitra izay no atolotra fiangonana ho firaritso anareo mianakavy. Marina fa feno de feno izay teny soratra masina izay fa maha-olombelona dia tsy mety koa ny fo sy ny saina fa dia mbola manolotra anareo mianakavy ny fanehom-pitiavana hita maso ka misy ny tsodrano avy amin'ny fiangonana, avy amin'ny diakonina sy ny sampana velona rehetra ary ny iny anatin'ny carton iny tsy hoe vola be akory fa solosaina azo entina mandehandeha na ordinateur portable atolotra ho an'ny révérend docteur Rakototsafy Mikael satria fantatra fa mbola mafy ary tena mafy ny adidy sy ny iraka ho ampanaoviny tomponao dia makahery anao sy ny ankonanao ny amin'izany dia mirary soa indrindra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Angamba alohan'ny anomezanareo mianakavy ny fisaorana tena miangavy ampanajana ampanetretena ny ray aman-dreniny fiangonana ireo filoha-mboninahitra ny bron'ny fiangonana sy ny filohan'ny sampana sy ny sampanasa ary fikambanana iaraba hitondra ny fiarabana azy mianakavy iaraba adrahitana anazy ireo. Manasa antsika tompo. Ombambady. Eny tompo, nisoratran'Andriamanitra lehibe izay manana anareo izay nanohana anay tamin'ny zavatra rehetra tamin'ny fianarana satria maromaro ihany izay tana mpiandohana zany fa
4 ihany na vita izany doctorat zany. Dia toananareo koa hatramin'ny famoahana. Dia misaotra anareo koa amin'ny fanomezana hita maso. Fanomezana moa maniraka hoe mianara indray rangano dikany. Dia mianatra indray zany. Ny afatra indrindra ho antsika tanora zany zany doctorat zany sady grade zany ny diplôme. C'est une personnalité. Dia jereny olona anao, tsarainy olona amin'ny personnalité anao docteur de l'église ny anarana. Mifeny doctrine ny fiangonana, antsoiny fiangonana raha misy zavatra olana hoe azavao aminay ny momba an'io. Ary miditra anatin'ny klasin'ny teolojiana zany. Amin'ny tanina zany ianao mifanazavana ny baiboly io naizanaiza maneran-tany. Ka tsy moro zany ilana vavaka zany ilana fanetretena koa midika an'izay. Ny zany koa miteraka dépense satria manao recherche ianao zany ary miteraka vola koa amin'ny teti-bolantsika zay mahatonga ny foibefitsika mahatonga aty na amin'ny tany hoe mahazaka docteur ve ny fiangonanareo. Dia misaotra ny birao moa namaly hoe zay mahazaka ho zareo asitsika teka aloha zay satria miteraka zavatra maro zany. Misy fotoana tsy maintsy andeharana ny velany manao recherche na misolo tena ny fiangonana, misolo tena ny FFKM manome ny heviny momba ny zavatra momba an'izao ny fotom-pinoana. Dia misy koa zany ny fandozana zany anatin'izay. Dia zay zany ny ateraka izay. Dia asa zay zany ary antson'ny fiangonana itseroa na fikambanana amina conférence sy ny takan'izany. Dia zay zany ny ateraka le izy zany ny todi-pity mamidiava ozy ny tenin-drazantsika. Efa nangataka tamin'ny tompo mba hanana manam-pahaizana sady endry ary namaly izy. Amin'ity chapelle ty nisy ny olona anisan'ny manam-pahaizana indrindra ary miomana amin'izany tsika satria fantatrareo firy ny mianatra nan-dafy amin'izao eto amin'ity chapelle ty. Ato ny manana docteur, manana professeur ato fa tsy miteny reo olona reo fa misy olona manam-pahaizana be ato, manana diplôma maro be. Ka ny zanakareo ahay be daholo, afa-tsy zay kamo. Ahay be daholo ny zanakareo ary efa azo zany valim-bavaka zany. Fa ato rehefa mianatra dia mahay ary nangatahako anareo zany dia namaly ny tompo ary efa omena ary hitanareo amin'ny fiainan'ny zanakareo zany. Jereo tsara fa ny zanakareo zay mianatra mahay be daholo. Sa tsy marina zany? Dia reo zany efa namaly Andriamanitra. Tena efa namaly izy. Ary raha miteny hoe mahay tsy resaka diplôma ihany. Fa tsy resaka diplôma ihany ny fahaizana tadidio tsara. Fa raha mianatra momba ny teknika izy na fiara na inona tena havanana amin'io. Fa tsy resaka diplôma le resahako eto fa tena fahaizana. Raha misy zavatra atao raha mianatra momba hotellerie dia mahay an'io ary manana an'io fa tsy resaka diplôma zany. Aninina zany ny eken'Andriamanitra zay dia ho avy amin'ny zanakareo. Dia isaora koa reto vady aman-janaka reto zay niaritra koa zany tamin'izany rehetra zany ary mianatra foana nay zany mianatra ary zay la zay koa Andriamanitra mamaly vavaka. Niaja zao ngamba efa rosady ny master ny décroché na ny Suisse. Ny anazy efa rosady nalainy anan-dafy any zany ankoatran'le faharoa azony taty tamin'ny mathématique sy économie zany. Dia izy nisangany indrindra tamin'ny école de musique zany, haute étude de musique any Suisse. Master en pédagogie vao natolotra reo vao afaka omaly. Izy rery ny mainty hoditra amin'ny sekoly io amin'ny université io. Dia tsika rehetra zany ho avy amin'izay daholo ny zanakareo ho hitanareo fa mahay be daholo reo. Fa tsy manao zavatra kisendrasendra Andriamanitra. Matoana andefasany pasteur mianatra reny dikan'izany dia maninona? Mianara. Dia misaotra indrindra tompo mankasitraka amin'ny zavatra rehetra. Asaina isika amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo rehefa avy eo. Amarina amin'ny fotoana isika ho raintsika ny hira mialoha sy aoriana itsy hodrano. Hitsangana isika.
manteran'Andriamanitra aminareo zao tsodrana zao. Andriamanitra ny fahalana rehetra anomenareo fahalalana, fahazavantsaina, fahaizana, fahendrena. Ka ny fahasoavan'i Jesu Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray no ampiray anareo saina resy vavy ray no arahany mankalazan'Andriamanitra ray ny Jesu Kristy tompontsika. Hotahinareo amiditra, hotahinareo mandeha, naiza naiza alehanareo. Amen. Petraka ivavaka mangina isika. Za Jehovah efa niantsanao tamin'ny fahamarinana, mitantana anao miaro anao manomenao fanekena sy fahazavana ho jentilisa ary apetraka ao aminao ny fanahiko. Ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra amin'ny anarany iray ary ny fanahiko. Ny dekona sy lolona dia nangataka ny mba haka sary miaraka amin'ny mpitandrina dia natateraka izany isika.
ary izy ireo naharitra tamin'ny famakinany mofo sy ny fivavahana ary ny fiombonana. Velatra malonatsika izao fanasana masina izao izay hatramin'ny andro ny fiangonana voalohany ka nampaharitra azy ireo tamin'ny fiombonana, ny fivavahana, ny famakinany mofo, ko asan-drato amin'ny tompo ny fotsika. Mety sy mahavonjy ary tokony ataon'ny tompo ny midera sy mankalaza ny Kristy izay tompony tompo mpanjakany mpanjaka, manana ny fahefana rehetra nandany sy ety an-tany, feny fiderana azy ny amin'ny serafima sy ny kerubi marakotry ny elany, ny anjely tsy ombiany ny alina ny mpaminany ny apôstôly ny martiora, ireo olom-boavitra efa sambatra ny aminao, ko mianta zay mba iombona amin'ny feny marobe anan-danitra amin'ny fanjakana sy ny fiobiana masina manao hoe teny fanorenana izao sakramenta masina izao. Fa Jesosy tompo tamin'iny alin'iny izay namadina azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo izay natao fahatsiarovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoko, rehefa niny dia hoy izy, misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity ny rao izay nalatsaka avy tany. Misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity ny rako izay nalatsaka avy tany an-danitra. Dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro famelan-kely, ko izao natao fahatsarovana naoviana misotro ianareo. Fa naoviana ianareo inona itomo fotoana sy misotra amin'ny kapoka, dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Hivavaka isika atsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy sy hangataka ny fanahy masina. Tsaronay dia tsaronay ny fahatongavany zanaka olona, ny fijaliany fahafatesany, ny fitsanganana amin'ny toeran'ny maty. Izy dia nofidinao ka nomenao ny fanahinao ary ny toro ny fahamarinana. Izy raha teo le fahamarinana, miandry sy mitarao ny firenena izay ankehitriny. Endry Kristy izao fanatitra izao, tanteraka indray mandeha monja teo amin'ny azo fijaliana izany Kristy izany, ko mianto aminao izay tompo. Le fanahy ny fahamarinana koa izay nomenao anay, hanamasina anay, amelona anay, hanome anay ny zava-tsoa rehetra. Mianto aminao izay ry fanahy masina. Amasino ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy, amasino toraka izany koa ny divay mba hanambaran-drany Kristy. Ahatsiarovanay fa tena ao aminao izay ary miaraka aminao, ko ao an'Andriamanitra ilay tsy toa neny lazy sy ny voninahitra ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakiana ho antsika. Koa satria iray ihany mofo, isika rehetra koa dia tena iray na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray avy amin'izao mofo iray izao avokoa. Ny kapoka fisaorana Jesosy rantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsa no ho antsika. Oe Jesosy Kristy tompo andeha, fefavotra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Petraka tsika anao ny larikila, voalahatra ampizarana ny mofo sy ny kapoka.
izany ka zareo miray izay efa voafidin'Andriamanitra. Amen.
anira voalahatra. Sarotsaritra iraina tsy misy orga le hira io sa efa velona eo ambony. Saotra tompo, misaotra anareo amin'ny teknisianina ambony ao sy ny mpitendry. Bateu o
amarenoa amaseno ameovea amarenoa amasenoa ameovea amarenoa amaseno. Anareo ampamirapiritra mitavana aminareo neny tombo ka hiantra anareo ananatra nitavana aminareo neny tombo ka anome anareo fiadana. Petraka hivavaka mangina isika tompo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Mirary soa antsika rehetra dia misaotra ny nareo ambony ao.